Miarahaba antsika rehetra indray ary izay manaraka an'ity fandaharana iraha-miasa ity. Fandaharantsika androany dia mitondra ny larana 710. Larana 710 izay resantsika hatrany ilay lohahevitra hoe mianatra sy miasa aty Etazonia dia ny resaka androany moa toy ny natao tamin'ny larana 12 dia tsy inona izany fa ny vatsim-pianarana atolotry ny anjerimanontolo Winona University, State University. Wow. Io anjerimanontolo zany Winona tsy azoko antoka loatra le fanoana azy Winona angambany izy ity. Winona State University dia io hitantsika any amin'ny fanjakany Minnesota misy azy. Io zany mbola anatin'ilay lohahevitra hoe raha ohatra zany tonga any ka mety fe raha ohatra ka mianatra zany sady miasa ahoana ny fiainana. Ya ny valiny tsotra be amin'iny efa nomentsika dia mbola veritsika foana ilay izy afaka miasa ianao rehefa tonga aty fa tsy maintsy manaraka ny lalàna eto Etazonia. Dia ny asa ataonao amin'izay dia ao amin'ny anjerimanontolo ihany. Raha te hiasa any ivelany indray ianao dia mbola mangataka lalana avy amin'ny birao Mpikarakara na mandraikitra ny mpianatra vahiny. Zareo indray zany manome lalana anao ahafahanao miasa any ivelany. Resaka anatin'ny lalàna ihany izay resahako izay miaraka ny lalàna ihany. Misy ve zany satria nareo mety antany misy ve olona miasa any ivelany tsy manaraka ny lalàna. Ny azoko avalinareo fotsiny ty fandaharana aty dia zay manaraka ny lalàna ihany no resahana eto. Ka raha te hiasa zany ianao araka ny lalàna eto dia tsy maintsy ao anatin'ny anjerimanontolo ianao no miasa zany. Raha te hiasa any ivelany dia azonao atao fa saingy mila mahazo lalana avy amin'ny birao manokana mikarakara ho an'ny mpianatra vahiny. Zava-dehibe ny fahafahana miasa satria ny vatsim-pianarana dia misy nefa koa mety tsy ahazo an'ilay vatsim-pianarana feno ianao. Dia voatery zany ianao tsy maintsy miasa mba hamelonao zany ny vola izay andoavanao ny saram-pianarana sy ivelomanao. Ny olana be nefany izay fomba hatrizay moa ny rafitra ny zareo tsy maintsy manam-porofo ianao fa manana ny vola ampy ahafahana manefa an'ireo saram-pianarana ireo fandaniana zay ianao vao afaka mandeha zany aty Etazonia. Zay zany ianao vao raisin'ny zareo hianatra sy anaovan'ilay taratasy hoe milaza fa voaray mianatra dia iny no entinao any amin'ny ambasady any amin'ny maso amerikana anaovanao fangatahana visa. Teny zatra nataontsika zany ahafahana mampiatra an'ilay torohevitra dia ny mijery sika tamin'ny tranokala anankiray izay ahafahana mahita zany ireo vatsim-pianarana tolotry ny anjerimanontolo aty Etazonia. Dia izay tranokala izay zany ny anaran'izay tranokala izay zany dia ilay hoe educationusa.state.gov. educationusa.state.gov. Atao zany nahitantsika an'ity anjerimanontolo Winona State University ity zany no hitantsika atao zany ny anjerimanontolo ity. Manome vatsim-pianarana izy io araka ny resantsika zany tamin'ny fandaharana 12. Alohan'ny hidirako landalina zany dia afa-pahatsiahivana fotsiny ho antsika vao samby vao mihaino zany fa ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara no manolotra no mikarakara an'ity fandaharantsika ity ary ny mpanolotra nanomana sy manolotra moa zany dia Dr. Luc Raveloharimisy. Misy manontany matetika moa izy moa zany ianao za moa zany dia malagasy ohatranao ihany mampianatra mipetraka monina mampianatra aty Etazonia ary mandraikitra ny lalam-piofanana momba ny fampandrosoana ato amin'ny anjerimanontolo antsoina hoe Andrews University ato amin'ny fanjakany Michigan. Ny rehefa aty Etazonia moa zany dia aty satria misy manontany ianao ve zany tsy mba mankaty Madagasikara mihitsy efa manorim-ponenana any. Fa ny teny omeko anareo dia rehefa aty Etazonia zany dia aty Etazonia, rehefa any Madagasikara dia any Madagasikara. Samy misy avokoa ireo toerana roa ireo araka ny asa izay atao fa amin'izao aloha zany dia eto ahako aty Etazonia zany manolotra an'ity fandaharana ity hatria ny taom-pianarana mbola tsy tapitra dia ato anatin'ity ilay aretina coronavirus ity zany zahay izao dia ny fampianarana moa zany fampianarana ifanetrehana amin'ny mpianatra imaso zany ao amin'ny trano fampianarana amin'ny efitra sekoly no miantona fa ny fampianarana dia mandeha fa nafindra amin'ny fifandraisana lavitra na hoe ampitain-davitra le izy na io zany le ataontsika en ligne dia izay no anaovana ny fampianarana amin'izao.
ino moa zany tsy aritra fotsiny omaly any resaka momba ny tele coronavirus ity dia mariako tsara fa tsy fanafody fitsaboana na koa fanafody fisorohana ny aretina corona virus no resahako maly fa kosa torohevitra fanamafisana ny inona moa zany fanamafisana ny fahafahan'ny tenantsika miady amin'ny aretina. Zay zany no hery fiarovana zany ho lazaiko. Fanamafisana ny hery fiarovantsika zany no lazaiko. Fa ny resaka teto maly dia tsy fanafody manasitrana na koa fanafody misoroka ny aretina corona, ty virus corona ty fa fanamafisana fotsiny kosa ny hery fiarovana ao anatinao. Zay ny ialary fahatezantsika ny resaka. Maly sika zany dia nilaza fa manome vatsim-pianarana izy zany. Ity Winona State University any Minnesota ity. Eto aloha zany ao amin'ny Facebook natanareo ny adresy efa napetrako ao ilay izy dia anareo mahita azy. Dia apetratsika koa zany ty fandaharana ty zany rehefa vita zany hoe na rehefa avy eo lazaiko zany talata zany manao an'ity voronam-peo ty rapitsa alarobia nareo manaraka azy rehefa avy eo lazaiko zany avy hatrany rehefa vita ty va nareo zany mihaino an'le fandaharana dia efa ao amin'ny Facebook io azonareo jerenao zany le adresy ao ihany koa no ronan-peo zay misy azy sao dia ohatra tsy manana fotoana nareo ianona amin'ny radio ianona hatramin'ny farany dia afaka miverina nareo makany amin'ny Facebook manaraka azy. Ny YouTube dia manaraka ny any fa somary taraiky mifampikaraka azy ihany zany amin'ny resaka le fotoana zany. Ilay Winona State University dia hita any amin'ny fanjakany Minnesota. Izy zany dia tsy manome vatsim-pianarana feno izy ho an'ny mpianatra. Indrindra fa ho an'ny mpianatra izay haka lisansa. Le vatsim-pianarana lazaiko tsy feno zany le omeny anankiray. Zany hoe tsy hoe mangataka vatsim-pianarana dia dia mahazo vatana vatsim-pianarana iray. Bolongany be dia feno voaloha daholo ny momba ny fianaranao. Tsisy an'izay atao aminazy. Fa kosa misy bolongana anankiray izay anefahanao zany omeny anao ka iny bolongany iray zany dia zao ny fandehan'io izay mpianatra rehetra voaray ao amin'ireo zany dia tsy mandoa ny saram-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny fa mitovy amin'ny alohan'ny mpianatra Amerikana. Zay zany tena zava-dehibe aminazy ty. Mitovy amin'ny mponina avy eo Minnesota zany ny vatsim-pianarana alohanao fa tsy amin'ny mpianatra vahiny. Iny le lazaiko maly ho an'ny mpianatra vahiny zany dia matetika avy 3 na 4 amin'ny alohan'ny Amerikana. Zay aloha zany dia efa zava-dehibe zay, tena zava-dehibe zay. Hatria zao ity le Winona State University ity zany le nilazaintsika tamin'ny maly. Misy lisansa misy maîtrise misy doctorat. Ny total no ohatra zany ny totaliny herintaona zany ho an'ny mpianatra ho antsika mpianatra vahiny ny total ny fandahina rehetra mandritra ny herintaona ho antsika mpianatra vahiny dia 7,700 sy 7,000 sy $4. 7,700 sy 7,000 sy $4. Zany hoe raha ataontsika amin'ny teny farany tsy dia 24,354 $. Dia io zany raha ampitombointsika amin'ny ariary dia manome ohatrin'ny izy teo manome 8,20 tapitrisa ariary. 8,20 tapitrisa ariary ny herintaona ny taona iray. Dia raha ataontsika amin'ny FMC dia manome firy zany 7,30 sy 700 tapitrisa ariary. 438 millions. 7,30 sy 700 tapitrisa ariary. Herintaona io. Raha ohatra zany ka tsy nisy zany le vatsim-pianarana omeny ho an'ny mpianatra vahiny le lazaiko zany le hoe asoriny zany le vatsim-pianarana io moa zany tokony le alohantsika io zany. Satria ny mpianatra vahiny zany dia mandoa avo 3 eny na 4 eny ny amin'ny mpianatra Amerikana. Dia satria zany mitovy zany ny alohantsika tahaka ny nisy ny alohan'ny Amerikana dia jereo tsara ny tombony amin'le izy fa ny efa alohany avy hatrany zany ao ny azontsika amin'ilay inona moa ty anarany teo ilay vatsim-pianarana omeny zany
dia ny apahatelony efa voaloha zany. Ny écolage zany lasa miverina amin'ny alohan'ny Amerikanina, izay ny tena zava-dehibe. Ny écolage lasa miverina amin'ny alohan'ny Amerikanina zany antsika. Zay nefa zany tsy ampy zay, mbola tsy ampy antsika. Dia inona zany no atao? Zay zany resantsika zao. Inona no atao? Dia zao, jerenareo amin'ilay adresy ilay hoe International Student Scholar and Scholar Services. Rehefa jerenareo ao dia misy ao zany lisitry ny vatsim-pianarana omena ny mpianatra vahiny. Dia misy zany le antsoina zareo hoe cross cultural scholarship. Ilay cross cultural scholarship io ilay vatsim-pianarana le nolazaiko teo zany hoe raha vao voaray eo anao zany dia tonga dia mitovy amin'ny alohan'ny Amerikanina ny alohanao. Zay aloha tombony be zay, tsy ohatran'ny amin'ny anjerimanontolo hafa mandoa mihoatra ianao, tonga dia mitovy. Dia rehefa avy eo nefa mbola misy ihany koa antsoina hoe presidential honor scholarship. Io indray zany vola omeny manokana indray io zay araka ny fahamendrehan'ilay mpianatra, na io fahamendrehana amin'ny TOEFL io na io amin'ny fahamendrehana ihany koa amin'ny notinao amin'ny ankapobeny. Dia araka ny lazaina eto, arakaraka ny hatsaran'ny noty dia mahazo indray ianao zany $3500. Farany ambony dia ny farany ambany $1000. Avy eo indray mbola misy indray le antsoin'jareo additional Winona State University scholarship. Zany hoe vatsim-pianarana hafa fanampiny. Dia araka ny lazaina eto dia hoe misy karazana vatsim-pianarana 700 ato amin'ilay anjerimanontolo azonao ifidianana. Dia ireo vatsim-pianarana ireo indray nefa atolotry ny departemanta sy na koa ilay lalam-piofanana tianao hidirana. Averiko zany izy mba hampazava azy aminareo. Rehefa mangataka zany ianao ka voaray hianatra ato dia mahazo bolongany iray ianao. Zay bolongany iray zay tsy mahafeno ny fandahina rehetra, tsy mahaloa ny fandahina rehetra, fa kosa mampiena be mihitsy ny saram-pianarana. Izy tsy mandoa ny toerana hipetrahana, izy tsy meny vatsim-pianarana anao andoavanao ny toerana hipetrahana ny sakafonao, fa kosa any amin'ilay saram-pianarana zany no miena. Dia lasa mitovy amin'ny alohan'ny Amerikanina zany ny saram-pianarantsika vokatry ilay vatsim-pianarana. Raha vao voaray fotsiny no hianatra dia azo zay. Inona ary zany ny ataoko amin'ilay ambiny eo? Ny ataoko amin'ilay ambiny eo dia maro ny lalana azonao atao. Mbola misy zany ilay azonao atao indray zany mangataka an'ilay hoe presidential honor scholarship. Na azonao atao koa mangataka an'ilay hoe additional scholarship. Io dia avy amin'ny fondation ny université. Misy karazana vatsim-pianarana 700 ao. Dia ireo vatsim-pianarana ireo misy avy amin'olona manokana, misy avy amina fikambanana, misy koa ilay lalam-piofanana iny mihitsy no manolotra vatsim-pianarana ho anao. Io zany le nambarako tamintsika tamin'ny lasa hoe atambatambatra daholo zany zay manome vatsim-pianarana rehetra, dia amin'ny farany ve moa tsy ho hita eo na voaloha daholo izy rehetra. Dia raha ohatra tsy voaloha daholo zany le saram-pianarana rehetra, dia mazava ho azy tsy maintsy mitady ianao alohanao manokana. Any amin'ilay fangatahana dia efa hitanao zay dia raha ohatra zany ianao mahita manana ny vola io ihany zahay atao an-trano, dia iny le porofona amin'ny alalan'ny taratasy any amin'ny banky milaza fa afaka miantoka ny fianaranao zany ianao raha makaty amin'ny ilay anjerimanontolo ilay hoe Winona State University. Efa lasa zany ny écolage mitovy amin'ny Amerikanina. Dia avy eo koa mbola mangataka an'ilay any amin'ilay additional scholarship ianao hatreny efa voaray mianatra ao. Ianao zany amin'io mbola any Madagasikara, fangatahanao daholo zany zay misy rehetrarehetra. Ahoana ny ahitana an'izany hoe inona ny anjerimanontolo misy ao, inona ny zafady ny vatsim-pianarana misy amin'ny anjerimanontolo? Tsotra be ka miditra fotsiny amin'ilay recherche, hitadiavinao amin'ilay recherche eo zany no ampidirinao hitadiavana azy. Amin'ilay recherche no ampidirinao zany hitadiavana azy dia hoe ataonao hoe international student scholarship. Zay resaka nataoko zay zany zao dia ho anareo zay hiditra ao amin'ny aka lisansa zany, hiditra aka lisansa. Ahoana kosa indray zany zareo le anao maîtrise sy anao doctorat. Fa misy maîtrise dia misy doctorat. Ahoana indray zany momba anjareo ireo? Nareo indray zany dia misy indray le antsoinjareo hoe graduate assistantship. Misy graduate assistantship. Rehefa jerena zany io graduate assistantship io dia mahafinaritra be ny fanazavana omeny momba ny graduate assistantship. Ny graduate assistantship izy dia manome vatsim-pianarana zany amin'io graduate assistantship io. Io vatsim-pianarana io indray zany dia omeny ianao
zay raha mahazo an'le feno anao de voaloha aby dia voaloha aby ny vatsim-pianarana, ny saram-pianaranao zany. Raha mahazo zany ianao raha mahazo an'ilay graduate assistantship ianao dia voaloha aby ny saram-pianaranao. Saram-pianaranao zany voaloha daholy. Jereo tsara am'izay, zay zany ny anazy ny rafitra. Misy zany omena an'le cross cultural scholarship ianao. De le ambiny eo indray zany mangataka ianao an'le graduate assistantship de iny indray mandoa ny ambiny. Tsy misy mihitsy zany saram-pianarana alohanao intsony fa de mianatra fotsiny am'izao. De avy eo anao araky ny fanazavana omeny am'ty tranokala ty, de avy eo anao mbola omeny $5,000, $5,000 ampitombo 4,000 zay, ampitomboana 4,000 zany zay, de avy eo zany ianao dia mbola omeny vola 500 azafady $10,000, $5,000 mandritra ny semestre. De ny semestre anankiray zany efa-bolana. De jiro am'izay fa mahampy eo amin'ny mahazo amin'ny ataontsika hoe 1,000 firy zany ianao, 1,200 eo anao, mahazo non 1,250 de $500 isam-bolana zany ianao ivelomanao. Eo moa zany nareo miteny de ahoana moa zany mahavelona ve zany sa tsy mahavelona? Io zany ny mahavelona sy ny tsy mahavelona io miankina aminao, miankina aminao. Raha ohatra ve ianao olona miaina tsy miaingitraingitra ianao, miafy, tsy be rendrarendra, ampy tsara zany. Za aloha de zay no nataoko. Za zany anisany nahazo an'itony le graduate assistantship tony. Zay no nianarako zay. Tamin'ny fianarana tao taty. De zay no nivelomako de jereko tena zay maro matevitevina ihany zany misy ambiny foana isam-bolana de natao ny kajy de fotoana fitadiavana madama am'izay zao. Hatria misy ny vola ivelomana. De zay zany tam'izay tena napa-kevitra hanambady fa nanao amin'ny doctorat aho zany tamin'io mamarapara anazy. Avy eo moa zany dia niteraka zay de zay le vola zay no nanefana ny fandahiana rehetra, ny fantrano, ny sakafo, ny fitaterana sy ny sisa sy ny sisa. Tsara be zany le izy. Io zany mamaly an'le fanontaniantsika hoe mianatra sy miasa. Jerenao zany ny anjery manontolo manome vatsim-pianarana na tsy feno aza. De ao anatiny am'izay anao no mitady hoe inona avy no karazana tolotra misy ao amin'ilay anjery manontolo. De angatahanao indray zany. De rehefa avy eo am'izay ataonao ny kajy rehetrarehetra. De raha ohatra zany ianao zao ho antsika manao maîtrise doctorat, fa misy zany voaray aloha anao fa mahazo an'ilay hoe cross cultural scholarship. De avy eo indray anao mahazo graduate assistantship. De iny le graduate assistantship iny atambatra am'le vatsim-pianarana anankiray to de manome aotra. Ny fitambarana zany rehefa nasoranao fandaniana de aotra ny vokany. Dikan'le hoe aotra tiako tenena de zao voantoka daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ilainao. Iny am'izay rehefa mahazo tolotra zany anao avy aty amin'ny anjery manontolo nahazo an'ilay vatsim-pianarana ianao. De omeny taratasy zay ianao lazaina hoe nahazo vatsim-pianarana ianao de alefaso aty aminay ny valo ny ray ekenao handray ny vatsim-pianarana io, misy fanarahana. De lazainao eo ny fanarahana, matetika ireo fanarahana ireo dia mianatra tsara, mahazo salanisa 420 isaky ny semestre, mahavita ny asa ampanaovina anao. Satria ilay vola le omeny anao le karama io zay hoe le hoe $10,000 isaky ny semestre io vola io anie zany tambina asa zay omeny anao izy io. Omeny asa ianao fa io zany tambiny karamanao zany anaramany anao de iny zany no ivelomanao. Feny zany aloha raha vatsim-pianarana de misy zany am'le hoe Winona State University. Na ianao voaka lisansa, na ianao haka maîtrise, na ianao haka doctorat. Azonao atao zany ho andrindrindra fa nareo maka maîtrise sy doctorat ny hoe ahatonga ny fianaranareo voantoka zato isan-jato. Raha mahazo an'ilay vatsim-pianarana ianao. Mazava ho azy. Io moa ahoana moa ny ahafantaranao nahazo na tsy raha tsy ahazo? Tsy maintsy mangataka. Tsy maintsy mangataka zany anao vao mahalala hoe ahazo za ty na tsy ahazo. De raha mangataka anao mahazo ianao dia hitanao eo am'izay zany hoe tena mety aminahy mihitsy zany ty, de manapa-kevitra zany ianao ny handeha any amin'ilay andeha na tsy andeha arakaraka le tolotra azonao eo zany. Ny daty zany iny efa lazaiko anareo iny
na nilazaintsika omaly zany fa misy moa zany hoe mbola androany izy vao niaino fa tsy manino moa zany fa majavatra. De ny daty zany raha ohatra ianao hiditra amin'ny volana septambra de farafahatarany voalohan'ny volana jolay ny taratasy mila fangatana. Raha hiditra volana janoary de farafahatarany voalohan'ny volana novambra. Ny fanandramana hitako indray kosa nefa raha te andeha ianao to de jereo le tranokala midira amin'ny Facebook tsika fao ny adresy rehetrarehetra. Jereo ny laharana faraka amin'ny sivifolo sy ny laharana faharoa amby sivifolo. Fandaharana zany io laharana io. Jereo zany. Fandaharana faraka amin'ny sivifolo sy fandaharana faharoa amby sivifolo. Avy hatrany dia tomboka zao ny fangatana. Aza miandry ela. Satria tsy azo visa hiditra amin'ny septambra zany mihitsy ianao raha ny voalohan'ny volana jolay no alefanao ny fangatanao. Tsy tratra zany. Mbola jereny, mbola alefan'ny mailaka. Avy amezivezy eo. Tsy tratra anao zany, vo mafy ianao. Fa zao anao zany tonga de efa manomboka. Idirantsika indray zany inavy lalam-piofanana misy ao. Lalam-piofanana misy ao indray zany dia zao raha ny filazany ato amin'ny tranokala ato de misy 80 lalam-piofanana ho anareo zany izay mbola vao haka lisansa. Misy karazany 80 zany ao ho anareo izay haka lisansa zany. De ireo moa zany mizarazara le izy misy any amin'ny toe-karena, fitantanana, fandaharana. Misy ny kolotsaina sy ny fifandraisana. De misy indray ny resaka ara zavakanto. De misy indray ny fanabeazana sy ny fampianarana. De misy indray ny human services, iresaka human services io mikarakara ny lafiny maha-olona, sosiolojia ohatra, psikolojia ohatra, lalàna ohatra ao anatin'io ihany koa zany no misy an'izay. De ao koa zany ny fampianarana sy ny fanabeazana, be dia be ny lalam-piofanana amin'izay ny fampianarana sy fanabeazana zany. De misy indray ny aina, fiainana sy ny siansa momba ny aina. De misy ny literatiora, ny teny vahiny sy ny fianarana moa zao tontolo zao na global studies ny fomba fiantsoana an'le izy. De misy ny kajy sy ny resaka solosaina, information system. De misy indray ilay antsoindreo hoe siansa sy enjeniera, ary ny farany pre-professional programme reo zany ho anareo izay tianao juriste, hanao lalàna, dokotera, mpitsabo maso, farmasia, resaka fanorana, dia resaka veterinaire sy ny sisa ao anatin'io daholo. Be dia be zany le izy amin'ile pre-professional io. De reo zany nosokaja fa 80 zany ny totaliny lalam-piofanana ao. Ahoana indray lalam-piofanana ho antsika graduate, ho an'ny mpianatra aka maîtrise zany sy doctorat. Inona aby zany no zavatra misy ao. Inona aby zany zavatra misy ao zany lalam-piofanana misy ao. De araky ny filazany eto zany dia misy programa 30, lisansa sy doctorat 30, na koa certificat manokana. De misy koa zany ren'le fianarana manokana izay tsy mitaky doctorat fa tena fianarana manokana fandramina asa mazava tsara zany. De misy 30 zareo ao dia sokajy ny anatin'ny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sokajy. Tahaka an'izay ny resaka atletisme, fa ny resaka fanatanjahantena atletisme, de resahana eo koa ny resaka fanabeazana, anglisy, fianarana anglisy, fanabeazana, mpanolotsaina momba fanabeazana, misy ny fanabeazana, misy koa ny resaka haitarika, leadership, resaka fitariana, misy ny fitsaboana mpanampy, mpitsabo mpanampy, de misy indray professional science master, siansa manokana fa maîtrise io. De misy indray zany social work, assistant social. De ireo zany eo daholo misy maîtrise ireo, maîtrise daholo ireo. De izy moa zany miteny hoe manana doctorat zareo, doctorat amin'ny nursing, doctor of nursing practice option, manana an'izay zany zareo. De misy koa zany resaka anglisy, master of science options, master of arts options, certificate options. Reo zany arakaraka ny zavatra tianao ianarana. Be dia be zany le izy. Be dia be no azonao ianarana arakaraka ny zavatra mahaliana anao. De ireo zany no jerenao ho antsika zay anao an'ilay maîtrise na doctorat zany.
ny aka lisansa moa zany lazaiko efa misy 80 zany no azonareo ifidianana. Inona indray zany zao no fanontaniana mety zatra manetikitika an'izanareo zay tokony ho valiana. Ahoana zany raha ohatra anao fangatana? Ny anao fangatana ianao tonga dia miditra fotsiny amin'ilay Winona State University ao zany no mijery azy dia efa misy roy ao lazainy hoe apply. Dia misy koa hoe admission and tuition. Iny zany no anaovanao ny vakianao iny dia iny zany no ahitanao ny toromarika rehetra momba an'izay ty le Winona State University ity. Raha ohatra indray ianao zany mijery fotsiny ao amin'ilay tranonkalan'ilay resaka manokana momba ny mpianatra vahiny dia misy toromarika be dia be omeny anao eo ny amin'ny resaka fanaovana fangatahana. Inona avy zany no ilaina amin'izay dia ho antsika mpianatra vahiny mazava ho azy be dia be zany ny taratasy ilaina ho antsika. Dia voalohany aloha zany misy an'ilay formulaire fianoana en ligne io zany ampitain-davitra io formulaire io zany no fianoanao anaovanao ny fangatahana. Dia mila manana an'ilay score ianao TOEFL na IELTS. TOEFL na IELTS zany no anaovanao ny fanadinana. Dia raha tsisy dia misy koa le Duolingo zay vakianareo amin'ny tranokala le izy zany dia ao zany manome ny toromarika rehetrarehetra araka le adresy apetrako amin'ny Facebook iny zany jerenareo azy. Ny fetim-potoana araka lazaiko teo voalohan'ny volana Jolay sy voalohan'ny volana Novambra, zay fotoana ahafahanao manao an'ilay fangatahana. Mila manana ianao zany adresy mailaka, zay zany no ahafahany mifandray aminao. Dia efa omenao koa moa zany ny roy momba ny ahitanao an'ilay vatsy mpianarana. Tahak'izay zao le izy zao amin'ny ankapobeny ny fomba anatanterahana ny fianarana teo ny fangatahana raha te hianatra ao amin'ity Winona State University ity zany ianao. Ninona zany no amezantsika azy zany androany? Mila manao fangatahana alohabe mba tsy ho taraiky. Zay manao fangatahana alohabe mba tsy ho taraiky. Zavatra ilain-dry zareo zany dia reto. Raisitsika ohatra zany zao ho anareo ilay tianao lisansa zany. Dia mila ianareo mandeha en ligne, tsy miditra amin'ny tranonkalan'ilay anjery manontolo ianareo dia miditra ianareo dia manao mameno ilay taratasy momba ny fangatahana zany. Misy ihany koa FI, io zany sarany fikirakirana ny antota taratasinao $20 io tsy miverina intsony io. Rehefa naloanao izy tsy miverina intsony iny dia azonao aloha en ligne io ilay FI io misy fomba fanaovana azy mandeha any amin'ny banky ianao dia any no andoavanao azy. Azonao atao zany io miainga avy amin'ny comptenao no anaovana an'io comptenao amin'ny banky. Ohatra indray moa zany tsy te hiditra amin'izay ianao dia azonao atao ny mandefa vola tsy fantatro raha tsy diso mbola tsy afaka mandefa ny Western Union isika fa tsy maintsy mandeha any amin'ny banky zany ianao mikarakara fandoavana an'io. Raha ohatra moa tena misy olona mila fanampiana amin'io torohevitra dia manorata alefaso afatra miafina ako. Za zany tsy manana an'ilay $20 ho anao fa manorata ianao dia mety ahitantsika hevitra. Ho an'ny mpianatra lisansa zay, ho an'ireo zay ianao doctorat indray maîtrise sy doctorat dia mitovy ihany fa misy zany ilay formulaire zay tsy maintsy fianoanao anaovanao ny fangatahana dia avy eo misy toromarika omeny, misy formulaire zany fianoanao anaovanao ny fangatahana fa ilainao ihany koa ny manana an'ilay antsontsika hoe ny notinao mila entinao dia misy koa ny lettre de motivation ilainao aby zany. Zay ilainao le lettre de motivation, ny antony fitiananao ilay anjery manontolo. Tsy mampahinana mihitsy miteny hoe ny antony fitiananao azy dia satria ao no misy ny lalam-piofanana tianao atao. Ary efa nandinika hoe tena mety aminahy le izy. Tsisy olana miteny an'izay. Satria ianao mila mana-proof fa tena tianao ilay toerana. Dia ilaina ny noty,
io moa zany na undergraduate na graduate na aka lisansa na tsy aka lisansa samy mila an'io note io daholo zany ny rehetrarehetra ary zava-dehibe ny mahalala an'izay. Notentsika farany any notentsika nazahoana ny baka zany raha anao lisansa ho raha anao maîtrise dia noty nazahoana ny lisansa dia miakatra ihany raha anao doctorat dia noty nazahoana tamin'ny maîtrise anaovana doctorat. Okay? Zay momba an'iny. Dia misy hoa le fille sarany aloha $20 dia avy eo alefa zany le noty rehetrarehetra io original ozy na raha ohatra ka tsy original fa nataonao photocopie dia tsy maintsy légalisenao dia notinao tany amin'ny tamin'ny nazahoana baka zany io notinao tamin'ny baka zany alefa io. Dia avy eo raha ohatra zany efa nianatra tamin'ny anjerimanontolo tany amin'ny université dia mila alefanao koa notinao tamin'io miainga avy amin'io anjerimanontolo izay nianaranao. Dia mila manao an'ilay manome proof anareo zany manome proof fa mahavoafehy ny teny anglisy izay le hoe fitsapahana fahalalana amin'ny TOEFL na IELTS. Dia iny zany ataonao zany ny zavatra iny dia iny test iny dia raha ohatra zany ianao mahafenao ny fepetra amin'iny, iny zany proof anankiray koa fahaizana anglisy dia mba moramora kokoa ny andraisana ianao zany mba tsy hiverina anao anglais intsony ianao na afaka manao koa ianao Duolingo test fanadinana ihany koa amin'ny teny anglisy koa zany fahatsapahana fahalalana amin'ny fanaovana teny anglisy. Ireo rehetra ireo mila alefa daholo miaraka amin'ny lettre de motivation dia ny lettre de recommandation. Alefanao en ligne daholo ny andefasanao an'io ampitain-davitra en ligne daholo ny anaovana an'izay rehetrarehetra zay dia fanoratra eo zany nareo hoe voaray tsy voaray izao ny fanampin'ny dossier sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa hitany fa feno daholo ny atota taratasy manaraka torohevitra toromarika fotsiny ataonao feno daholo ny atota taratasinao dia alefany amin'izay le hoe I20 izy io zany I20 io zany tahirikevitra izy io na document anankiray milaza ny momba antsika rehetrarehetra amin'ny fianarana izay ataontsika ety États-Unis zay le I20 dia alefana any aminao zany iny I20 iny dia rehefa azonao amin'izay iny I20 iny dia iny amin'izay no entinao any amin'ny masovony firenena amerikanina ambasady amerikanina angatahanao zany an'ilay visa ianarana aty. Le izy teo zany nazavaiko aloha ny vatsim-pianarana dia avy eo niresaka tamin'ireo indray inona ny lalam-piofanana misy saika misy izay lalam-piofanana ilainao koa jereo fa maîtrise ny lisansa ary misy karazany 20 dia ny maîtrise ny doctorat ary misy karazany 30 fa jereo zany izay mety aminao. Miditra ianao amin'ny Facebook ao amin'ny compte iraha-miasa ao nametrantsika ny Fandaharana ao koa nametrantsika ny Rohy misy ny adresiny reto aty anjerimanontolo ity sy ny vatsim-pianarana izay omeny ao aby zany napetratsika ao anareo mijery azy raha anareo zany ilay toromarika dia andraso indray ary inona no tsy voalazako fandresako ny lafiny ara-bolona ty zao ndesitry ny vatsim-pianarana omeny inona koa zany tsy ty anjerimanontolo ty koa moa zany manome torohevitra izy ny amin'ny fomba fitantanam-bola mba hanampiana an'le mpianatra zany satria rehefa mianatra zany ianao tsy mampiditra manao mamoaka foana anao ataonao dia misy torohevitra ampimeny ianao maimaim-poana ny torohevitra mba tonga anao zany tsy dia ho sahirana loatra amin'ny ara-bola satria voafetra ny zavatra azonao entina aty États-Unis indrindra amin'izao ny fianarana ity amin'ity le fisiny le virus ity enjana be manahirana be le izy dia ka zava-dehibe amintsika ny mahita vatsim-pianarana dia hoe hiasa satria araka ny lazaintsika tamin'ny Fandaharana tamin'ny lasa na ny miasa aza zany dia sarotra be tsy ampy antoanao ny saram-pianaranao ny asa ataonao eto zay mahatsara le misy an'ilay vatsim-pianarana zay mahatsara ny misy vatsim-pianarana io zany zay dia ndasay koa ny misy ny lalam-piofanana ny toerana ale aiza zany natao raha ohatra tianao fangatahana ianao zany miditra amin'ilay tranokala fotsiny ianao Winona teboka EDU dia tsipika tonga amin'ilay anjerimanontolo fotsiny ianao teboka EDU dia jerenao fotsiny admission rehefa misokatra dia admission dia klikenao le hoe apply to WSU iny zany tsindrinao dia mandeha eo ny toromarika rehetrarehetra mpianatra avenao anao lisansa
sa mpianatra aka maîtrise, sa aka doctorat. De arakaraka le tianao ianarana zany arakaraka ny taona taona ianaranao iny zany no anaovanao an'lay fangatahana. De na eo undergraduate na eo graduate. Fa zao tsika nefany international student avy hatrany to de tsy indrio fotsiny le hoe international safidy hoe international student application de avy hatrany de mandeha mivantana any amin'ny birao miandraikitra ny mpianatra fahiny. Mario fa lazaina eto fa mahatratra roa tokom-bolana hatramin'ny ray volana hoy izy ny fikarakarana ny fangatahana ataon'ny mpianatra fahiny. Zay tonga teny alefaso aloha-be zany ny fangatahana. Eto moa zany nareo manontany hoe de ahoana zany ny note ve atao teny frantsay ny diplôma sa teny anglisy. De io zany zavatra azonareo atao tonga de adika teny anglisy eny Madagasikara fa ny mandika azy zany de tsy maintsy le olona mahazo lalana mandika teny iny le assermenté. Raha ohatra indray anao zany tsy tenao an'izay to de dika teny frantsay zany le izy. Raha ohatra indray zany anao tsy tenao an'izay ny torohevitra manorata ianareo amin'ny lay international student office lay birao miandraikitra ny mpianatra vahiny ao amin'io anjery manontolo. Mandefasa email ka mivantana any nareo de manontany hoe tonga de tsy maintsy adikako teny anglisy ve ny diplômako fa sa mety raha alefako ny teny frantsay. Ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay de zao. Mandika an'iny amin'ny teny anglisy koa mbola vola be koa satria tsy hisy olona no aza maimaim-poana satria aza adino fa olona assermenté olona efa nivoady velorano efa nivoady teo anatrehan'ny assermenté moa zany filazana azy zany mahazo lalana ofisialy le mpanao dika teny ka tsy zay koa zany sady anisany ampy veloma zany le izy. Raha ohatra moa zany le anjery manontolo milaza hoe tsy mila adika satria efa misy mikarakara aty amin'ilay anjery manontolo de avotra zany ianao zay mba amin'ny vola satria raha fahalalako anazy tao mahatratra 3 alina ariary hono apetrako tsara hono fa tsy hitako za mbola tsy nampagnano fa hoe raha ohatra hoe ny diplôma ny diplôma avy any akato zany 3 alina ariary hono manao anazy tsy haiko tsara fa zany ho henoko de efa mba fa voatahiry aloha ny 3 alina ariary. Misy matsy anjery manontolo sasa to de efa izy ihany mikarakara azy. Raha ohatra zao nareo hianatra ato amin'ny Androzy University zay moa zany tsy manana vatsim-pianarana be dia be ohatran'ny ty ataony ty Winona State University ty. Ary zay mampiavaka an'ireny anjery manontolo mpanjakana reny. Zareo zany manana mpalme vola be dia be noho le tsy miankina zany. Amin'ny ankapobeny zany lazaiko zay fa misy koa tsy miankina matanjaka be Harvard University zany any tsy miankina zany. Azo atao koa tsika sao de mieritreritra avy aty Madagasikara tsy lasa ny Harvard sao de aza de ambanimbaniana loatra ny fahalalana sy ny fahaizanao ka hoe avy de tonga de miforotra. Za zao ny antony tsy nianarako tany de noho ny tsy fahalalana. Raha za zao tanora ohatra anareo zao misy manolotra fandarana ohatran'izao tena fahalasa lavitra. Mety tenareo angatsy efa lavitra anao zao ka ny États-Unis vinao tsy efa lavitra. Ny tiako ambara de zao za zany zao tonga am'izao toerana zao de tena ezaka nataoko manokana. Io mapetrako tsara mihitsy le ezaka. Zany tsy hoe manao tsinontsinona an'Andriamanitra fa fitarihan'Andriamanitra mihitsy ary Andriamanitra nanoro aho hoe zao daholo no atao misy olona maro ny resahana. Sao de misy miteny indray manko ohatran'ny sasany hoe de mizahozaho na ny teny azy eto avy de tena hoe tsy Andriamanitra tsy inona tsy fitahian'Andriamanitra no nahatonga an'izao fa ninona tsara hoe de misy olona de mizahozaho anie mamela ny hely noho Jesosy efa tsy fantany izay ataoko marina iny moa na nitsidika kely teny fotsiny ohatran'ny tonga saina be amin'le fomba fiteniko hoe niezaka nataoko. Ianao miezaka fa Andriamanitra koa mitarika anao miezaka ataonao de izy mitahy izy manoro de noho zay le fitarihan'Andriamanitra fa toromarika zay no nahafahako nandeha. Za tsy mba nisy na torohevitra ohatran'izao azonareo fandarana amin'ny radio de menatsibry tsisy za de io zany le tena tsikaroka alika ozy le fiteny dobo an-drano de tsikaroka alika tena mikaroka te handeha mafy mihitsy hoe hiala ny Madagasikara hianatra. Eritrereto ianao avy any ambanivohitra avy any ambanivohitra avy any ambanivohitra Brickaville avy any manko zany dadanay de mamanay moa zany avy any Ampitandrefana any Ambatondrazaka. Ianao zany avy any lasa ty Antazonia fa tsy États-Unis eky fa Antazonia. Zany zavatra tena mahafinaritra anie zany.
tsy mirery zany ny tantaran'izany eto fa manentana io zany, manetsika ambopo zany za io, manetsika ambopo antsika tanora, manetsika ambopo antsika ray aman-dreny fa misy lalana any. Dia izay moa isaorako manokana an'Andriamanitra sy isaorako any rahalahy fidèle député fidèle Razarapia, isaorako any rahalahy Brudo koa technician. Zareo azy amin'ny rahalahy zany matety miresaka isan'andro satria le mandefa fandaharana io fa isan'andro dia voaray ve lesy le izy dia tamin'ny lahady latsinainy tena za toa tena mbola mikatroka asa tsy mety vita ho an'ny asako ny feo mbola tsy nalainy ary ety aneo sy efa 10 latsaka fefany maraina io dia niteny tamiko rahalahy fidèle fa 10 latsaka fefany fa aiza ny fandaharana hoe raha tiany ihany dia raha mbola tsy nalaina ny feo ka ny asa ato tsy maintsy atao amin'io zany maraina fa amin'ny tamfiry tamin'ny 2 maraina iny mbola mikatroka manenjika asa dia virus ity koa anie manimba raha maro mihitsy dia ny tiako resahana aminareo zany ny fisaorana moa natolotra an'ireny zany rahalahy Brudo technicien rahalahy fidèle tompony radio isaorantsika Andriamanitra fa isaorana koa nareo rehetra miaino dia mandefa teny fampaherezana dia mamahy nanoratra amin'ny Facebook io le raha io le mamaly azy tsy mety vitako hatramin'izao ezahana le izy fa mahatonga amin'ny teny an'izay zany manetsika ambopo io manetsika ambopo nareo ary za raha miteny an'izany dia averiko foana zay tsy zanaka Mpanarivo, zay tsy zanaka Mpanarivo, zay tsy zanaka mpanao bolabola, zay tsy zanaka mpitondra ka hoe tsy avy dia lasa andafina tsy mianatra amin'ny sekolim-panjakana. Zay zao nianatra tamin'ny sekolim-panjakana CEG-ny 67 hectares io, 7 hectares tao nianatra CEG-ny 67 hectares nianatra tao nianatra tany Tsarahofana tany Toamasina, tsy voaray tany amin'ny lycée. Dia koa mbola tantara zay tsy nanome vola dia tsy voaray tany amin'ny lycée dia tany amin'ny collège Tsarahofana nianatra moa zany efa nikatona azy le collégiera tsy diso mahatsiaro ny lasa zany dia miresaka eto miala tsiny fa sady manenjika ambopony tanora io dia tany Faradofin moa zany zay Fort Dauphin tany nianatra tany nidirako nianatra voalohany indrindra dia klasy fa ino moa zany 5e T4 moa zany zao T7 tamin'izany T7 moa fiantsona azy tamin'izany zay zany no niala tany Faradofin dia niakatra taty Antananarivo satria dadanay zany pasteur amin'ny fiangonana adventiste dia mamanay mpampianatra fiangonana adventiste dia le afindrafindra ny fiangonana zany avy eo nianatra tao amin'ny tamin'izany izy mbola collège adventiste Soamanandrary so izy fa lasa lycée Lipars lycée privé Ratsuelson Soamanandrary toa zay Lipars zay fa teo anelanelan'izay le nianatra teny amin'ny 67 hectares asa raha ao zao asa iza zao ny raha mba maheno an'ity fandarana ity zao nareo amin'ny CEG 67 hectares ny ino moa zany CEG reny ny fiantsonana azy Tale moa zany satria ny lycée proviseur tsy haiko miala tsiny raha diso azafady dia za zany zao mainty molaly nianatra tao dia mahafinaritra zany hoe nisy mpianatra 67 hectares koa tao kay lasa aty dia avy eo moa zany nianatra tany Ankatso nanao lalam-piofanana teny anglisy dia zay rehetrarehetra zay tsy nisy olona manam-bola be zany hoe tsy mpanan-karena zay tena miasa azako miasa isan'andro tadidiko tsara mihitsy miasa isan'andro ao ny mandika teny ao mitondra torista ao mampiely boky reny mety efa misy amin'ireny olona ireny tonga ny atokantranotsika mitondra reny boky ny fiangonana adventiste momba ny fahasalamana vie santé mantsana service vie santé reny ny asa nataoko reny tsy mipetrapetraka mihitsy tsy mba manana fotoana lalalaovana zany fa dia miasa dia mianatra feo moa lasa taty nianatra tsy vatsim-pianarana fa ezaka koa zany tady vola dia nakinona tamin'ny tompo dia nisy farafarana ny sokatra dia lasa ny tena dia izao manao valibabena araka ny ran'ny le filatsahan'ny dama filoham-pirenena hoe mba valibabena dia valibabena zany izy ty ataontsika ty ka manetsika ambopoa io za zany tsy teny hoe vitako ve dia tsy vitanareo za zany tsy dia tia mampiasa n'iny fiteny iny fa le izy zany tsy hoe ny vitany hafa ny hoe vitanao fa ianao dia manana ny soatoavina manana ny valeur manana manao anao manana ny kara-panondronao ianao dia ianao ihany
ary ianao ihany de ianao hatrany. Io rehefa tsy eo tsony ianao de tsisy tsony vo mafy ny tany, vo mafy ny globy fa lasa ianao. Fa zao ianao zany am'le jerenao le mampiavaka anao, iny trandrahanao, iny no avadika ahafahana manohitra eo mihoatra fa tsy manotra mihoatra eo amin'ny fiainana. De tafavoaka iny ianao zany de mizara indray zany avy eo. Ka sarotra be amitsika ny eritreritra zay ve zany ho lasa ny États-Unis sa ahoana ahoana ty fahantrany ty maro manoatra ty amiko ty olona sahirana. Fa za zao koa tsy olona tsy sahirana. Fa ny aina tao anatin'ny asa isan'andro, mitady vola sady mandeha mianatra. Fa raha le torohevitra atsika. Jereo ty anjerimanontolo Winona State University ty. De jereo sao de ao ny anjaranao. De za moa kristianina. De eto tsy ty radio ty tsy natao hitoriana filasan-tsara le fandarako. Fa za fotsiny mitantara hoe za kristianina de mivavaka ako, mangataka ny herin'Andriamanitra ako. De izy nanokatra ny lalana. Ary ela 7-20 taona vao lasa taty États-Unis. 13 taona nahatsaroko saina tsara hoe tena tapa-kevitra tsy maintsy andeha hianatra any andafy. Fa 9 taona nefa naniry hianatra ty andafy. Lava be zany fotoana zany. Fa dia 7-20 taona vao tafavoaka. Ka tsy atao mahakivy le zavatsarotra. Fa misy taridalana atsika zany zao de arao le izy. Jereo zany le tranokala. De arao le toromarika rehetra ao, nefa nomeko anareo le adresy reny a. Jereo le izy ny fomba ataontsika zany zao miditra amin'le tranokala de mitady ny hoe International Student Services. International Student Services. Zay ny tadiavinareo International Student, azafady International Student and Scholar Services. International Student and Scholar Services. De jerenareo de ao am'izay zany misy hoe maninona moa ianao no hianatra ty, ahoana ny fomba atao raha hianatra ty. De ry amin'ny sisiny ery misy ny saram-pianarana, ny vatsim-pianarana, ny resaka asa le tsika nanontany momba ny asa hoe zay fa afaka miasa, ao daholo azavainy daholo aiza misy asa. Ina avy ny karazana asa atao. Raha sao nde tsinjiko ty io zao izy miteny hoe asa atao zizy de 20 ora iny le fa nilazaintsika. De miasa atao amin'ny anjerimanontolo ianao azafady de rehefa miala ato anao izy tsy afaka miasa tsony zay fa any am'le sekoly zay iasanao. De misy koa ny asa ivelany antsoina am'le hoe curricular practical training. Io curricular practical training io ndray zany io zany le hoe CPT io le lazaiko hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra ianaranao ka mifandray amin'ny lalam-piofanana atao le fianarana. De misy koa zany le hoe optional practical training OPT. Samy hafa ndray zany hoe ianao te hiasa fa io zany tsy ilaina, tsy voatery atao amin'ny fianaranao zany, tsy voatery atao amin'ny fianarana. Fa de mba anao fotsiny te hiasa, tianao fanandramana, azonao atao zay rehetrarehetra zay zany. Fa alohan'ny atongavana am'izay zany de tsy maintsy feno le fepetra hoe manana ny vola ampy zany ianao hianarana. De le vola ampy ianarana io zany miainga avy am'le hoe vatsim-pianarana omeny. Misy le cross cultural scholarship, averiko foana le izy manko mba hampazava azy amitsika. Misy an'iny. De aveo misy vatsim-pianarana hafa koa omeny. De tadiavinao ao anatin'ilay Rohy le anatin'ny tranokalany. De misy avy any am'le departemanta. Misy departemanta moa no ambony noho ny lalam-piofanana. Misy avy any amin'ny lalam-piofanana. Iny zany anoratanao hoe za mpianatra vahiny de hianatra any aminareo misy vatsim-pianarana aveo, inona vatsim-pianarana azoko angatahana. Tsisy ao mangataka any mandefa indray nareo any amin'ny departemanta ambony le lalam-piofanana. Na misy koa aza ao am'le lalam-piofanana manorata koa amin'ny departemanta. Anoraty aby. De atambatambaro iny de raha mbola tsy voaloha koa zany raha mbola tsy voaloha ihany koa zany le saram-pianarana de eo am'izay zany le profonao hoe ity ny vola ananana mianakavy. Io vola io zany le vola kôkôfinareo tany efa nitehirizinareo tany de mbola zay kôfina rehetra de porofona amin'ny taratasy avy amin'ny banky milaza fa manana an'le vola anareo. Naovanareo an'le andoavana le saram-pianarana. Heritaona ny anazy io heritaona ny taratasy mila porofona. De alefa aty amin'ny anjerimanontolo am'izay. Misy zany le vatsim-pianarana de aveo le taratasy tsy ny volana alefa fa taratasy fanamarinana azafady. De jerenjareo tena mahavoalohan'ny saram-pianarana ty olona ity. De alefany am'izay am'le 20
ivainy anaran'le document iny entinareo any amin'ny ambasady. Iny moa zany mbola resantsika fitadiavana fangatana fotoana rendez-vous sisa zany amin'ny ambasady de entinareo any taratasy rehetra angatanareo proof fa hoe ianareo zany dia nahazo lalana hianatra ary io ny proof ny vola de mahazo visa anareo de lasa Minnesota moa zany eo amin'ny adiny 5 zay avy eto aminay. Lasa hoe jereko ty Winona State University ty Winona State asa adiny 5 izy io zao avy eto amin'ny toerana ipetrahanay misy zanadralako zay any zanadralako zay any de any akaiky kosa akaika adiny 4 sasany hoaringa mba tonga aneky zay ka lazao fotsiny hoe voaray ianareo mandana anay ihany hoy anaovantsika fety tsy tonga any Minneapolis le izy kaiko aty akaiky adiny 4 sasany aty akaiky ny Lacrosse afaka kelin'ny Wisconsin adiny 4 sasany mandeha mitsolika kely any zay amin'ny faran'ny herinandro manao fety tsika misy zavatra tsara misy raha tsara karan'izany zalahy da fety be arôzazy dia mba mihaona any tsika zany de manao fety rehefa voaray zany ianao. Ny lalam-pifanana moa zany iny misy amin'ny lisansa misy ny maîtrise misy ny doctorat de ao amin'ilay saram-pianarana moa hitanareo ao amin'ilay international student and scholar services daholo ny tsipirian zay rehetra zay ho an'ny tsika mpianatra de undergraduate voaka lisansa isan-taona le izy 24,354 efatra amby 700 sy 7,000 sy 4 alina dolara ao daholo ny saram-pianarana ny saran'ny fisoratana anarana ny fiantonan'ny resaka fiantohana assurance ara-pahasalamana ny toerana ipetrahana sy ny sakafo ao aby zany io hitako ato amin'ny anjery manontolo iasako ianao tsy voatery hipetraka ao amin'ny campus fa afaka manofa ny ivelany tahak'izay koa ny any fa rehefa tena manao le fangatana anao de afaka manontany antrareo de afaka manontany ny ofan'ny trano any ivelany fa mety ho latsaka io tetim-bola io raha ny ivelany ianao no manofa fa tsy mipetraka ao amin'ny anjery manontolo iny zany azonao atao koa zany zay ho antsika zay anao maîtrise na doctorat totalin'ny antsika indray dia 7,700 sy 2,000 sy 4 alina 7,700 sy 2,000 sy 4 alina io ny herintaona io zany le hoe entohany koa io amin'le cross cultural de hoe le graduate assistantship zay azonareo zany ny antsaina le izy zavatra azo atao ty entina mitompo mikatroka ataovy ny fangatana makabahana tsara mba ho ampin'ny fotoana anaovana an'le izy de zay zany ny fandarantsika androany raha mbola misy fantahina de alefaso amin'ny messengerantsika eo na alefaso amin'le ina moa izy ty amin'ilay Facebook tsika iny ao nareo mametraka fantahina de valiana eo de ezahana ampiana arak'izay tratra zany isika de makasitraka antsika rehetra amin'ny fanarahana ny fandarana makatelina amin'ny faharetana amin'ny fianona somary lava ny fandarana androany fa hiditra amin'ny loha hevitra hafa indray zany isika raha mpitso mbola manaraka hatrany tsika zany le fankankevitra lenimena reo iny hiditra amin'izay indray tsika zany raha mpitso zay loha hevitra hafa ho hitantsika eo mbola hodiniako inona no valiana fa dia makasitraka sy makatelina antsika rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahavitany fandarana androany samy velona any antsika mianakavy irarina mba tsy ho tratran'izany arety mifindra arety mandoza coronavirus zany mba tsy hisy ho tratran'izany ny isika mirary fombiazana ho antsika rehetra mankasitraka tompokolahy mankasitraka sy mankatelina tompoko vavy izahay avy amin'ny hetsika ny asa ao an'i Madagasikara no mikarakara amin'ny fandarana iraha-miasa amin'ny AZ radio television zay akasitrahana mandrakariva sy ny teknisianina isaoran'Andriamanitra izy ihany no mahazo ny voninahitra sy ny haja mendrika indrindra vokatry ny fombiazana sy ny vokatry ny zavatra izay ataontsika amin'ity fandarana ity samby tsara samby tain'Andriamanitra mandrapitafa indray misaotra tompoko